Fiavana ampitomboana ao aminareo mandrakariva ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio alatsinainy 2 Desambra 2024 miombona eto indray isika hiara-iazakazaka amin'ny fanompoana sy ny fiderana an'Andriamanitra. Ndeha hitsangana ny fiangonana ny Salamo 5:20 andininy 1 hatramin'ny 7 sy ny 7 hatramin'ny 10 no vakiana ho fiderana ny tompo. Salamo 5:20 andininy 1 hatramin'ny 7 andininy 7 hatramin'ny 10. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa tsy re izay feony. Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah, mamelombelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah, mahendry ny kely saina, mahitsy ny fandidian'i Jehovah, mahafaly ny fo, madio ny didin'i Jehovah, mampahazava ny maso, madio ny fahatahorana an'i Jehovah, maharitra mandrakizay. Marina ny fisipis'i Jehovah, eny mahitsy avokoa. Irina noho ny volamena ireny, eny noho ny tena volamena betsaka aza, ary mamy noho ny tantely, eny noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra. Amen. Hivavaka isika. Tompo noho ny fitiavanao, dia nomenao tombonandro havelomana sy ankanesana amin'izao fanompoana masin'izao izahay. Misaotra sy mankasitraka anao tompo, noho ny fitiavanao dia omenao fahafahana mibebaka izahay, koa dia manatona anao, esory ny hevitra mampisaraka anay aminao, ny ota malaky mahazo anay, dia tsy ho lavitra anao intsony izahay, satria efa hitanao, efa raisinao eto an-tranonao. Noho ny fitiavanao Andriamanitra, dia irao ny fanahy masina mba homba ny fiangonanao, ka amin'ny toerana izay hanonana ny anaranao amin'izao maraina izao, naiza misy rona telo, dia aoka hoivony izany ianao, ary ampahafantatra ny fahendrenao, ny fahasoavanao. Dia omeo anay koa ny teninao mba hampanetry tenanay sy tombonay amin'ny fanarahana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Asan'ny apôstôly toko 9 ny andininy 9 hatramin'ny 10. Asan'ny apôstôly toko 9 9 hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'ny tompo. Ary nisy anjelon'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe: mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina avy any Jerosalema makany Gaza, dia efitra izany. Dia nitsangana izy ka lasa nandeha, ary indro nisy lehilahy Etiopiana tandapany Kandasy, mpanjaka vavin'ny Etiopiana, sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Dia nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny, ary namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo: andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Ary Filipo niazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy namaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe: moa fantatrao va izay vakianao? Fa hoy izy: ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra? Ary izy nangataka an'i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ary izao ny tenin'ny soratra masina no vakiany: nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy, ary tsy ny loabava, tahaka ny zanak'ondry moana eo anoloany ny mpanety azy. Ny fihetretena no nanaovana azy resy lahatra, ary iza no nahalaza ny amin'ny arabelona taminy, fa ny ainy ny esorina tamin'ny tany. Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe: masina ianao,
iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany ny tenany va sa olo-kafa ary Filipo ny lobava dia nanomboka teo amin'izany soratra masin'izany nitory an'i Jesosy taminy. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano ary hoy ilay tandapa, indro rano, ka inona moa no mahasaka anaty tsy atao batisa? Dia nasainy najanona ny kalesy ary izy roa lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina eo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy dia nentiny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony, fa nandeha tamin'ny alehany izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azota dia nitory ny filazantsara tany amin'ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-patongany tany Kaisaria. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny tompo aneriavana mpianatra antsika ny fanetretena ao anatin'ny soratra masina izay novakiana tamintsika teo. Amin'izany soratra masina izany ny asan'ny apôstôly 9:20 dia azontsika avotra ny lohahevitra hoe ny fanetretena dia lalana mitondra ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fanetretena dia lalana mitondra ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fanetretena anankitelo no azontsika jerena na ampahafantarina izao anjara mofinaina izao antsika. Ny voalohany dia ny fanetretena ny Jesosy Kristy araka ny fitantarany Isaia ao amin'ny 7:15 tsy aivina eto amin'izao perikopa izao. Eo amin'ny 2:30 hatramin'ny 7:30 amin'ny perikopantsika. Ny fanetretena ny Jesosy Kristy lalana ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa misy fanetretena ankoatr'izay dia ny fanetretena ny Filipo izay nahatonga an'ilay tandapa Etiopiana hivelona tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny fanetretena fahatelo dia ny fanetretena n'ilay tandapa Etiopiana. Izy manokana nanaiky hianatra sy androso tamin'ny batisa. Fanetretena lalana ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha ny fiarahamonina ankehitriny misy antsika dia fiarahamonina fiavonavonana, tsy misy ankanavaka. Ny manan-karena miavonavona no ny arenany, ny manam-pahefana manao tsinitsinina ny olo-peheziny no ny fahefana ananany, ny manam-pahaizana dia manivaiva ireo tsy nahita fianarana. Fa tsy izany ihany, fa na ny mahantra aza dia miavonavona ka tsy te hifandraina amin'izana amin'izy. Ny olo-pehezina koa dia manoto ary tsy manaiky ampanetretena hanaraka izay toromarika omeny lehibe. Finaritra manohitra, finaritra manome fo ny hafa. Ary ho an'izay tsy mahay dia mihevitra izy fa mahay ny zavatra rehetra, tsy mila fanampinana amin'izana amin'izy. Izany ilay fiarahamonina ravahan'ny fiavonavonana. Fa amin'izany indrindra no mampianatra antsika handritra ity volana Desambra ity ny soratra masina, mampianatra hialana amin'ny fiavonavonana ary andianana amin'ny fanetretena mba hivelomana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fanetretena horatsika dia ny fanetretena ny Filipo sy ny fanetretena n'ilay tandapa Etiopiana. Raha fitinina ny tantara dia ny rahan'Andriamanitra nilazan'ny anjely Filipo mba hiala ao Jerosalema ho any Gaza ary dia nifanena tamin'ilay tandapa Etiopiana. Voalaza fa pitahiry ny arena rehetra an'ilay mpanjaka Etiopiana. Izany hoe raha amin'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny, amin'ny rafitry ny fanjakana misy antsika ankehitriny dia milahatra amin'ny hoe mpiandraikitra ny fitantanam-bola ao amin'ny fiadidiana ny repoblika,
azo lazaina koa hoe ny tompon'andraikitra eo nivony banky foibe ny Madagasikara na izay mitantana ny arena voajanahary, minisitry ny tontolo iainana, minisitry ny arena kibon'ny tany sy ny sisa sy ny sisa, ireo mpitantana ny are-mpanjakana, olona ambony zany a. Izy io a dia nandeha nivavaka ao an Jerosalema, ary raha tao anatin'ny fiarana izy, ohatran'ny hoe V8 ve zany, dia hoy ny anjely tamin'ny Filipo indray manohy ny hira ka hoe mandehana mankanesa ao amin'ny olona io. Io olona io rehefa avy nivavaka dia namerina namaky ny teny, ilay teny eo amin'ny Isaia 7:50. Dia hoy Filipo hoe fantatrao ve izay vakianao? Ataoko ahoana ny fahay raha tsisy mampianatra? Dia nanomboka nitory an'i Jesosy niainga teo amin'ny Isaia 7:50 i Filipo ary resy lahatra ilay tandapa Etiopiana handroso amin'ny batisa. Fanetretena ny mpanompon'Andriamanitra, ny fanetretena ny Filipo. 9:20 hatramin'ny 30. Maneho ny fahavononana tsy misy fepetra hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Maneho fahavononana tsy misy fepetra hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Miohatra amin'ny olona nanirahana dia iza moa izay Filipo, apôstôly mbola tao anatin'ny rivotry ny fanenjehana, ny fivavahana kristianina tamin'izany satria mamakilay atsiaroa. Iza moa izy, olona bitika sy kely eo anatrehan'ny fiarahamonina, nefa dia irahan'Andriamanitra amin'ny olona vaventy, lehibe, tompon'andraikitra ambony, ara-mpanjakana. Nanetri-tena teo anatrehan'ny tompo, ka nanatanteraka tsy misy fepetra, tsy nisy atakandro, ny iraka nampanaovina azy i Filipo. Izay ilay fanetretena nitondra n'ilay tandapa Etiopiana ho amin'ny fahasoavana. Ny fanetretena ny mpanompon'Andriamanitra anatony amin'izay anirahana azy dia efa lalana hitondrana ny olona manodidina ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny mahavantana antsika ry havana dia ny hoe mitory amin'ny olona mila vonjy. Ny hoe mila vonjy ny famaritana azy dia ireo olona sahirana ara-pivelomana, ireo olona mpitsindroka, ireo olona sahirana ara-pahasalamana, ireo olona sahirana amin'ny lafiny samihafa. Fa tsy eritreretin'ny fiangonana koa fa mila vonjy ny olona ambony eo amin'ny tany sy ny firenena. Indraindray dia heverin'ny olona fa efa manana ny ampy izy ireny. Ary misy koa azo mpaka-panana hoe atahoana ny anatonan'ireny karazan'olona ireny hitoriana ny filazantsara. So voataka eo anao, maka audience. Ry havana malala, fanetretena ny mpanompon'Andriamanitra lalana mitondra ho amin'ny fahasoavana ho an'ny hafa. Ankatoavy izay ambaran'ny tompo amintsika aza sy nahatakandro ny fanatanterahana izany. Raha maniraka antsika mpanompony ny tompo mba hitory ny filazantsara, mandihana aza mametraka fepetra. Raha maniraka anao ny tompo anatona olona anankiray, matsiaro izany antso izany ianao amin'izao advento izao, anatona olona anankiray mba hanambarana ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy, mandihana aza mangatakandro, manetretena dia atao izay ampanaovy ny tompo antsika. Fa ilay tandapa Etiopiana dia atarafana fanetretena anankiroa. Ny fanekeny hianatra satria tsy mahay, ny fanekeny hiroso amin'ny batisa raha vao nahita rano tsy nihafahafa. Ny toerany sy ny andraikiny dia milaza fa olona tena ambony izy, ary tsy olon'olom-poana fa manana izay fahaizana nentiny ny andraikitra ny raharaha notantaniny. Fa nisy izay nampalemy azy, tsy hainy ny soratra masina. Rehefa nanatona Filipo dia nanaiky hianatra izy. Tsy niteny mihitsy izy nahita ao amin'ny soratra masina ny hoe iza moa ianao mba miditriditra ato amin'ny fiarako, anin'ato ianao atsoko ny sécurité ako. Fa dia
nanaiky izy ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Misy sika na dia kristianina za dia menatra angataka fanazavana amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay zavatra manjavozavo eo amin'ny fiainantsika. Zavatra toy izany ve dia holazaina ny mpanompon'Andriamanitra? Tsy manetry tena isika, kobontsika ao ny tsy fahaizantsika. Ilay tandapa Etiopiana dia nanao hoe ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Misy toromarika ara-tsoratra masina tian'Andriamanitra omenantsika mba hitondrantsika amin'ny fahasoavany. Ary avy amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny izany toromarika izany. Antsoina hanana fanetretenany amin'izany isika ry havana. Misy olona miseho mahavita ny tenany, misy olona mihevitra ho mahay, na tsy amin'ny ara-tsoratra masina fa amin'ny asa sy ny fiarahamonina andavanandro, dia manilika ny hafa izy tsy avy hanana fanetretena. Efa haiko izany, tsy atoronao an'izany a, enao ve ny ampianatra anahy? Ilay tandapa Etiopiana fianarana ho antsika. Ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Fa fanetretena n'ity tandapa ity koa araka ny voalaza teo, ny fanekeny hiondrika hatao batisa. Ny 9:30 hatramin'ny 1:00. Rehefa nianatra izy ka azony tsara ny lalam-pamonjena notoriana taminy i Jesosy dia nankatoa avy hatrany koa izy. Maro ny toriteny efa norenesitsika. Indraindray dia miandry ny fanatanterahana azy ireny. Indraindray aza moa dia tsy nankatoavina mihitsy, tsy nomena toerana teo ny fiainana. Raha nisy izao tokony atonina mba hifonana ny amin'ny toriteny adventy voalohany, efa nataonao tsisy atakandro ve zany? Raha misy tokony avelana ho eloko ho fanatanterahana ny toriteny ho maly alahady, efa niazakazaka tamin'izany ve ianao? Raha tsy ianao le izy, efa tena nibanjina ny Kristy ve ianao ka nianatra mba hamela heloka na angata-pamelana sy hifona. Izany ilay ampianarin'ny tandapa Etiopiana antsika. Rehefa tsy nahay izy nampianarina ka nahazo tsara ny lalana tokony izorany, dia nitanterahany tsy nisy fepetraka koa izany. Tompona andraikitra ambony ara-panjakana, tsy mihafahafa, idina amin'ny kalesiny, hanakaiky ny rano mba hatao batisa. Izany ry havana dia fanetretena lehibe, mety hoe tsy azontsika saintsaina fa alaivy-sary izany eo amin'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny. Misy olona tompona andraikitra ambony mila vonjy ihany, ary vonona netritena rehefa atorontsika azy ny lalam-pamonjena marina dia Jesosy Kristy. Ho anao izany, ifanerasera amin'ny lehibenao ianao, sao iza ilay tandapa Etiopiana. Ifanerasera amin'ny talehanao ianao, sao iza ilay tandapa Etiopiana. Hanananao iraka manokana, mandihana manetretena, tanterao tsy misy fepetra, ny iraka ampanaovan'Andriamanitra tsika fiangonana, manoloana ny olona rehetra mila vonjy, mila fanampiana amin'ny tsy fahalalany ny soratra masina. Dia samy antsapa ny tsiraray fa ny fanetretena no lalana ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Andeha anao ny fanetretena ho lalan'ny fiainana isika, fa ao anatin'izany tokoa no hanehoan'Andriamanitra ny fahasoavany ho amintsika tsiraray sy ho amin'ny manodidina antsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra fa navelanao anginy izay mba handre ny sitraponao ary afaka nandray izany tamin'ny fanetretena. Manaiky irahanao ary manaiky koa hitombo amin'ny fahasoavanao anatin'ny lalan'ny fanetretena araka ny hafatra avy aminao. Ary dia indreto izahay Tompo, mampitoetra ny teny aty anatinay, omeo ny fanahy masina ahatonga izany ho fiainana. Dia indreto izahay miombona fosy fanahy mametraka ny tontolo andronay indray, ny tontolon'ny volana Desambra eo ambany fitantananao. Ny amin'ny fiainanay manokana ara-panahy, ny ara-pahasalamana, ny arak'asa fivelomana izay ataonay andavanandro, ny amin'ny fiainanay sy ny ankonanay isa tokantrano, isa ambatan'olona.
analavitra anay izy ireny na akaiky anay tompo ampimizara ny fahasoavanao ataovy mahatsapa ny fitiavanao izy ataovy voaro eo ambany tana maherinao izy ireny ary mangataka aminao ho an'ny firenenay mangataka aminao ho an'ny fiangonana manerana ny tany ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina ireo tompona andraikitra rehetra isan'ambara tonga indrindra ny mpitandrina sy ny katekista delege mitantana ny aty amin'ny isam-pitandremana sy ny isam-piangonana misedra ny zavatra maro samihafa mivantana amin'ny vahoakanao Andriamanitra mivavaka aminao izahay ho an'ireo tsy fantatra akory fa tsy salama na zo imanjo manana olana ianao no mahalalany amin'izy ireny dia tsy dio sy ampaherezy tompo ary ankehitriny atambatray ny vavakay amin'ilay nampianarin' Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra mio anay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso amin'ny fahatokiana ho tanteraka aminareo ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka dia ako arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefizany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.